fotoana ifampiarabany rehetra no ny fatratrarana ny taom-baovao izao fotoana izao ka dia ny famotoana teny Nosy-Avaratra ry Androandry ny antoko Tim ao anatin'ny boriboritany fahadimy fotoana izay ny falifalian'izy ireo fampiarabana no ny fatratrarana izay taona izay nijerena ny ho avy ihany koa ny mpanjinana no avy. Tsy mitsahatra manamafy ny antoko politika Tim fa ny fiverenany filoha teo aloha Marc Ravalomanana ihany no any vahaolana iadina amin'ny fahantrana vahoaka malagasy sy amahana ny olana rehetra menjaty amin'ny firenena. Ny famotoana Androany tetsy Nosy-Avaratra ny mpikambana ao amin'ny antoko Tim avy amin'ny fokontany misa 7 eo anivon'ny boriboritany fahadimy eto Antananarivo renivohitra. Ny fanentana na fahana mandrefy ny hery hoety miatrika ny toedrara eto amin'ny firenena amin'izao fotoan'izao. Amin'ny toedrara misy eo amin'ny firenena aloha zany voalohany indrindra amin'ny lafiny fifidianana dia ny fanentana ny fotony ny isoratan'ny olona anarana sy ny anamarinany any amin'isy mpifidianana hoe tena ao tokoa very zareo satria na inona zavatra iseho dia ilaina ny farisian'ny olona amin'izay lafiny izay. Amin'ny toedrara misy ankehitriny indray amin'ny fidin'neninay dia mazava ho azy fa dia ny zavatra takinay voalohany indrindra aloha dia ny sofototra ananany iny renina iny amin'ny mamalagasy azy voalohany indrindra amin'ny matsy voentsika amin'inona izy ary farany amin'izao tsy fahasalamana miatra amin'ny reniny niteraka azy izao. Fotoana ny fampiaraban'ny antoko avy amin'ny boriboritany fahadimy nahatratra ny taom-baovao 17 sy 20 ihany koa moa io fotoana io ka ankoatra ny jirototika ny asany totosain'ny antoko dia nisy ny hetsika fanentana ny isan-karazany izay nanasan'izy ireo mpanakanto maromaro.